Toplasy topoko vavy minitra maromaro ny raha antsika eto anasananao ny anaraka hatramin'ny farany fampalalamba avao ao anatin'izany ihany koa no hanolorana ny arahaba ary araka ny fanambara teo ny fanarahana hatramin'ny farany no irarena indrindra ny makasika indrindra ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ilay microcentral hydroélectrique no isan'ny entina amintsika fanokanana tamin'ny fomba ofisialy izay nitanterahana malina trehan'ny filohan'ny repoblika akoatr'izay ny famaritana ny fandaharam-potoana ao anatin'ny fivoriana tsara taona eo anivon'ny antenne mera-pirenena ny sehatra sosialy samihafa ihany koa dia hoentina amintsika izany amin'ny takariva ity tapaka io ariva io tokoa ny fandaharam-potoana ny antenne mera-pirenena mandritry ny fivoriana tsara-potoana izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly iompana bebe kokoa amin'ny fandaniana ireo lalàna maro samihafa momba ny fitsinjaram-pahefana izany fivoriana izany. Taorin'ny fivorian'ireo filohana Voamery niaraka tamin'ny Bromaharitra maraina io dia nilanin'ireo solombavambahoaka teny anivon'ny antenne mera-pirenena ny fandaharam-potoana atao mandritra ny fivoriana tsara-potoana amin'ny parlemanta. Tafiditra ao anatin'ity fivoriana tsara-potoana ity indrindra ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana sy ny solon-tenam-panjakana amin'ireo faritra manerana Madagasikara. Raha momba ny lalàna ny solon-tenam-panjakana isam-paritra dia voafaritra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny fametrahana ny komisera jeneraly eny anivon'ny faritany, ny prefektura eny anivon'ny faritra ary ny distrika. Raha momba ny fametrahana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana dia voafaritra ao anatin'ny volavolan-dalàna vaovao izay entina eny anivon'ny antenne mera-pirenena ny fomba hividianana ireo ben'ny tanàna, lehiben'ny faritra ary ny lehiben'ny faritany. Raha ho an'ny ben'ny tanàna dia hovidiana amin'ny alalan'ny latsabato mivantana ataon'ny vahoaka ao amina komuna voafaritra amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly. Ho an'ny tanàna Antananarivo manokana dia anana ben'ny tanàna voafidy ireo boriboritany enina. Ireo ben'ny tanàna enina sy ireo mpanolontsaina mandrafitra ireo boriboritany enina no hifidy ny filohan'ny communauté d'Antananarivo renivohitra. Mpanolontsaina roa isaky ny boriboritany sy ireo ben'ny tanàna kosa no handrafitra ny rafitry ny mpanolontsaina eo anivon'ity communauté d'Antananarivo renivohitra ity izay solo-toerana amin'ny tanàna Antananarivo. Raha ho an'ny faritra kosa dia ireo ben'ny tanàna mandrafitra ny faritra sy ireo mpanolontsaina munisipaly sy kominaly no mifidy ny lehiben'ny faritra sy ireo mpanolontsaim-paritra. Ho an'ny faritany ihany koa dia ireo lehiben'ny faritra sy ireo mpanolontsaim-paritra no mifidy ny mpanolontsaina ny paritany.